Eo amin'ny sehatra ny fizahantany kosa indray rehefijery azy no anoizatsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Hitaky ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana amin'ny fiarovana ny fampiasam-bola nataony teto Madagasikara ny orinasa misana ny fizahantany indiana Pierce Tourism Limited ndeo jerentsika ary ny fanadetiny. Nitaky ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana amin'ny fiarovana fampiasam-bola nataony teto Madagasikara ny orinasa misana ny fizahantany indiana Pierce Tourism Limited. Raha ny fanazavana tamin'ny taona 2024 ity orinasa vahiny ity dia nanoso ny fiara-miasa tamina orinasa Sirama izay nisoloan'ny ministeran'ny indostria sy ny orinasa malagasy maitso mikasika ny fampiasana ny tany rehefa 700 hektara tao Nosbe izay azo ampiasaina ao anatin'ny 50 taona. Mitetina hatrany amin'ny $10,000 nentin'ity orinasa tiana ampiasaina nentina nanajariana ny toerana izay ahitana kianja fanaovana golf, tennis, piscine, bar ary restaurant. Ny taona 2024 no nitokanana ary nisokatra ny Pierce Golf Course ary mampiasa olona hatrany amin'ny 100. Saingy taty aoriana dia mivadika tamina olon-kafa teratany malagasy ny roa ary karana australiana indray ny fananan'ny Pierce Tourism Limited. Nentina teo an'ivo fitsarana ny raharaha ary araka ny didina avoaka ny fitsarana teto Antananarivo ny 24 Jona 2024 naverina manontolo amin'ny Pierce Tourism Limited amin'ny fitantanana mitetikasa ao Nosbe. Mitaky ny fanatanterahana ididy io ny tompona ndraiky ny Pierce Tourism Limited. And 25% in the name of Mr. Oliver. Dia ny 25% amin'ny anaran'ilay olona atao hoe Olivier. And 25% in the name of Henry. Harvey. And 25% in the name of Harvey. 25% Oliver and 25% Harvey. Dia ny 5% amin'ny anaran'izany olona atao hoe Harvey zany. So when we came to know this company decided to file a case in tribunal at local Antananarivo. Rehefa nandray izany izay ozy izy dia nanao izay tokony natao rehetra teo anoloan'ny fitsarana na nanao fanenjehana an'ireo olona ireo tato amin'ny fitsarana teto an-toerana teto Antananarivo. Dia tamin'ny 24 juin 2015 aussi izy nisy didina avoakan'ilay tribunal. Ny didy fitsarana nilaza zany, ny didy fitsarana nivoaka zany dia nilaza fa 100% ny fananan'ny Pierce Tourism Limited ny société izay miasa eto Madagasikara io. Ny antony mahatonga anay eto izy dia niampiseho fa anay tanteraka ilay société zany. Ka ny ahatongavanay eto izy amin'ny alalanareo zao mpanao gazety tonga eto zao dia niampahafantatra mba hiantso ny gouvernement mba hanampy anay hanatanteraka ididy navoakan'ny fitsarana io. Satria izy ilay société anay io dia manana fikasana tokoa ametra-bola misimisy kokoa amin'ny fizahantany eto Madagasikara, anorina hotely misimisy kokoa eto Madagasikara ary raha tokony izy ka mandeha tsara daholo ny fifandraisana sy ny fifanarahana dia mba ho ety tsara ny fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Laza fa hanao fanairana ihany koa ny gouvernemanta indiana ny Pierce Tourism Limited manoloana ity raharaha Nosbe ity. Mandalo eto Madagasikara ny tompona ndraikitry ny fitantanana ity orinasa ity izay avy any Inde ary nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety io maraina io teny amin'ny Carlton Nanosy.